Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy ary faly manonona ny shalom maniavy indrindra amintsika raha lasy ranabavy rehetra ao amin'ny tompo Jesosy. Ny loha hevitra hodiniantsika androany hitondratsika fifampizarana androany satria ny tenako ihany koa dia mandray fizarana ao anatin'ny hoe mizara saorana Andriamanitra tsy tony amin'izay tombonandro izay ary voninahitra ho azy dia mikasika indrindra ny zavamisy ankehitrio izay manome kisary ihany koa ny amin'ny lafiny ara-panahy. Izay no zavatra tsara fantatsika. Andriamanitra tsy toa dia manetsika, manome permisiva izy ho fietsehany zavatra nisy ety amin'ity zao tontolo izao ety, dia miaraka amin'izay izy manositra antsika ihany koa, amen, ahafahantsika manana ny odi-maso, manivana ireny trangan-javatra rehetra ireny, dia isika no manana fahatsapana sy fahitana fa manambara sitrapon'Andriamanitra avokoa ny zavatra mihetsika rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra tsy toa ny amin'izay sasiteny kely izay. Ety am-piandohana dia tiako ny misaotra anareo rehetra ny amin'ny fampahirezana, ny amin'ny teny miafina sy ny sisa rehetra, ny remarika sy ny zavatra ohatran'izany, any amin'ny MP, mivantana, akolaka ihany koa, ny amin'ny mbola fifampahirezantsika. Andriamanitra mamery dia isika ao anatin'izay mifampizara ny mahasoa sy ny tsara ny sitrapon'Andriamanitra eo ambony herin'ny filazantsara foana. Izay zavatra izay mba mesazy kely ampitaiko amintsika sady fampahirezako anareo ihany koa fa manome endrika an'ilay unité mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko Jesosy Kristy nanambara ny unité any tamin'ny ray tsy toa izay. Dia izay no ampahirezako antsika fa isika dia ankohonana iray ihany koa amin'i Jesosy Kristy ary ny filazantsara ny herin'Andriamanitra tsy toa no lasaka enveloppe maha-pianakavy antsika ary ny definition dia hoe iza ny rahalahiko iza ny reniko, iza no anabaviko, iza no havako, izay manao ny sitrapony raiko izay anan-danitra, iza ny rahalahiko sy reniko, anabaviko sy izay afaka anapitsika an'izay teny izay. Le taux sur les serres izay no hitondrantsika famakafakana sy fifampizarana io. Le taux sur les serres raha ho aza avec vetivety zay hoe le taux sur les serres izay teny frantsay teny baiko ho ampitenenana fanehoan-javatra mafonja izay dia manambara fa tafiditra ao anaty fantsona sy fanerena sy fanidina izay tsy maintsy izoranao tsy maintsy izoran'ny olona anankiray direction tsy maintsy iaretan'ny olona anankiray izay no hoentiko ho fanambarana sy fanazavana tsotsotra ny amin'izay hoe le taux sur les serres izay. Izao vanim-potoana iainantsika izao dia ho anatin'ny antsoina hoe douleur de l'enfantement, fanaitaina ny vehivavy hiteraka. Dia fantatsika isika vehivavy mahafantatra zany fa ny fiterahana dia tsy ray andro, ny fiterahana dia tsy minitra ray sy minitra roa fa misy ny antsoina hoe mitoejaza. Dia ao anatin'ny antsoina hoe mitoejaza dia tsy ray andro tsy ray volana ihany koa izay fa fantatsika tsara fa mandritry ny 6 volana. Dia ao anatin'izay 6 volana izay misy ny travail hatramin'ny jour, andro, ora, minitra iterahana ilay accouchement. Dia ao anatin'izay nisy ny fanaitainana be da be, lasa ratsina, lasa misy ny karazana allergie isan-karazany, misy ny zavatra be da be ary eo amin'ilay hoe fiterahana mihitsy dia misy fanaitainana durant ny grossesse mandritra eny fanadia prière satria tsy vitsy no miteraka zanabaratra, zaza maditra sy ny ohatran'izany. Le taux sur les serres raha mandinika ny zavatra misy tokoa ianao eo amin'ny fiainanao andavanandro
za mandinika ny toerana misy ahy, isika rehetra mandinika ny fiarahamonina misy atsika, dia toa ampanekena zavatra tsy ara-drarina, tsy ara-dalàna, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny éthique de l'humanité, zavatra tsy mifono fahendrena. Izany no ampiainana atsika mivantana na ankolaka. Dia izay kisary zay, izay fanerenanao mivantana hiaina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay, tsy ara-drariny sy tsy araka ny hitsiny izay, tsy ao anatin'ny antsoina hoe légitimité sy égalité izay. Ampanekena be fahatany ianao ao anatin'izay, ary aperetiny ianao hiainan'izay mivantana na ankolaka. Be da be ny ohatra afaka raisiko, afaka raisinao, afaka raisitsika, anamarinanao an'izany fehezanteny zaraiko aminao zany, zantsoakevitra zaraiko aminao zany. Averiko indray fa izao vanim-potoana iainantsika izao dia ampiainana zavatra tsy noekenao ianao. Ny fanekenao dia mahatsapa, ny conscience anao dia mahatsapa, ny sainao dia mahatsapa ny antsoina hoe rariny, hitsiny, ara-dalàna. Mitaky sécurité ianao, mitaky sakafo sahaza ho an'ny nofinao ianao, mitaky diplôma mifanaraka amin'ny fianarana noratovinao ianao, ary misy asa takinao mifandraika amin'izay. Izany rehetrarehetra izany nefa dia tsy azo anao, fa zavatra tsy mifanitsy, tsy mifanaraka amin'izay. Eritreretinao fa rariny sy hitsiny zay natao mirazotra ho fiainanao, dia misy ny conflit, misy ny fifandonana, ara-kevitra, ara-pinoana, ara-pandresen-dahatra, ara-batana mihitsy eo amin'ny fiarahamonina isinao. Ianao teo tranquille ao an-tranonao dia nivoazayanao mandefa hira mafy be na tsy fantatro. Dia ilay hira nefany tsy hira mahafapo anao. Zany hoe ilay fiarahamonina zany, le taux sérieux, ary to mahatsapa hoe irery ianao. Eo indrindra no hitondrantsika fizarana sy hitondrantsika fanindry kevitra andraisantsika fahamarinana amin'ity andro anio ity. Le taux sérieux, miasarotra mitady vola, miasarotra ny mahita azy, miasarotra izany hoe mivavaka en toute discrétion izany. Ary ianao raha mivavaka dia tondrotondroin'ny olona molotra hoe efa démodé izany, efa taraiky na zavatra toy izany. Satria ilay fiarahamonina manepotra n'ilay mondy isinao dia miprocure ny herin'ny filazon-tsara. Ary manambara an'ity sujet resantsika ity hoe le taux sérieux. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Le taux sérieux, misy fahoriana manery anao ao anatin'ny position anao. Dikan'izay dia tsy maintsy manana équilibre ao amin'i Jesosy Kristy isika, vao afaka hiaritra, hiampita ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay le hoe nefa matoky ozy ny soratra masina fa izao efa naresy izao tontolo izao. Amaky teny soratra masina sika hidirantsika amin'ny fifampizarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ny anetanako anao vakinao dia ny Tesaloniana toko voalohany andininy fahadimy. Ny Tesaloniana voalohany toko fahadimy azafady manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny faharaiky amby folo. Tsy maninona atsantsika eo amin'ny faharaiky amby folo ny famakina amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria
satria ianareo mahalala marina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandro fa izay dia anjoa azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Io aloha ny resantsika teo hoe douleur de l'enfantement. Fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany, fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy any alina na ny maizina isika, koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka iambina ka hony tena, fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina, fa satria amin'ny andro isika dia aoka hony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. 5 Fandriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona amin'ny isika na mahatsiaro na matory ka mifananara sy mifampahatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Ny contexte eto dia fananaran'ny Paoly, fampatsahivan'ny Paoly manaitra i Paoly eto ato amin'ny bokin'ny Tesaloniana. Ny amin'ny tapany voalohany eo ambonin'io toko 5 io dia ny resaka trompeta, ny fiavian'i Jesosy Kristy, ny fanjavonana, ny fampakarana. Fa eto amin'ity Tesaloniana voalohany toko 5 ity dia milaza ny amin'ny tokony ho toetra n'izay kristianina i Paoly apôstôly. Dia io andiny soratra masina io no hitondrantsika fifampizarana an'io ao anatin'ity lohahevitra hoe le taux sur serra ity. Hoy teny ampiandohana hoe miatery ny fahafahanao mivavaka, ary ao anatin'izay hoe fahafahanao mivavaka izay ekena fa miroborobo ny atoko-piangonana isan-karazany, miredareda sy petsaka izay tsy izy ny karazana religion be da be. Fa maninona no miteny hoe miatery ny fahafahanao mivavaka? Satria toa fivavahana tsy izy. Be da be nefa fampianarana sy fizarana noetitsika nanazava sy nanindriny amin'izay hoe tahaky ny ahoana ny endrim-pivavahana izy sy tsy izy. Ny fivavahana manodidina anao, zany hoe izay eto izay dia manery anao, le taux sur serra. Ivelona ny efa antisy ny ateny tsy mpino sy ny mpanohatra dia misy karaza mpiangonana religion isan-karazany mitsangana, fa mbola manery anao ihany koa ireny amin'ny alalan'ny fampianaran-diso. Fampanantenananao ny mirakla fa tsy fiainana mandrakizay, fampanantenananao ny zavatry ny tany fa tsy ny zava-panahy, fampanantenananao ny zavatra tsy mitondra vie éternelle, tsy miorina eo ambonin'ny herin'ny filazaon-tsara ny fanorenana ny apôstôly sy ny fototra Jesosy Kristy, fa fampiorenana anao amin'ny resaka religion foto-kevitra, fampidirana anao amin'ny système-na endoctrinement. Zay le hoe le taux sur serra. Oro anefa fantatsika tsara fa ny Baiboly dia nanambary Jesosy Kristy hoe Andriamanitra dia mitady olona fantatra izy hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana. Ianao ara-panaraka ny pejy dia mahafantatra tsara fa ny dilo fanosorana zazaray ny tenin'Andriamanitra amintsika dia manaitra atsika sy mampirisika atsika sy mitona ao atsika ho amin'izay dimension izay hoe hivavaka amin'ny ao Elohim amin'ny fanahy sy famarinana, fa tsy ho olona religieux, tsy ho olona fatorany doctrine, tsy ho olona voapetaky ny vy mamay. Satria eo indrindra no manavaka ny mpino anankiray ao anatin'izao fotoana antsoina hoe douleur de l'enfantement isin'ny teritery isan-karazany tsy ahafahany fivelaranao ho araka amin'ny izay eritreretinao
eritreretritsika amin'ny maha-olonantsika fa fahafahantsika miaina manao pratika sy miaina amin'ny rariny sy ny hitriny amin'ny côté social izany sy ny côté spirituel. Ny mahafinaritra nefa dia raha namaky an'ilay Tesalonianina voalohany toko 5 teo isika. Ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony soratako aminareo satria ianareo mahalala marina fa ho avy toy ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Mazava zay Jesosy Kristy efa nanamafy an'izay na dia be da biara no manisy sasiteny hoe efa ela be na inona izany ho avy Jesosy Kristy jusqu'à le jour aujourd'hui aiza ihany ny andro farany blabla pipo ny resaka fivavahana tsy misy antenaina amin'izany resaka fivavahana izany ary inversena izay tendance izay tondrana foto-kevitra fa ny antony korotana ankehitrio sy ny antony ny fahantrana ny antony tsy fisina dia resaka fivavahana satria sy ny sisa be da be izay fanazavana entin'izy ireo manatevin-daharana manatevina an'izay foto-kevina izay fa eo isika zany dia manindry miverina amin'ilay fanazavantsika teo hoe endoctrinement resaka religion le izy fa tsy relation amin'Andriamanitra tsy tompo. Zay ny zavatra tsara tsindrina. Resaka doctrine le izy fa tsy resaka sainteté. Anna ilesiko. An ilay ilesiko. Ary mahatonga an'izao situation iainantsika izao ho tonga amin'izao loha hevitra hoe le taux sur le serra izao. Fa ianareo rahalahy tsy eo amin'ny maizina. Za zany hoe dia mampita afatra amina pino izay conscience consciente. Ny lalany marina ozy ny Baiboly dia tahaka ny fiposahan'ny andro mazava, mihamazava izany mandra-pitatao vovonan'ny andro. Ilay andro mitatao vovonana dia te amin'ny andro ny Jesosy Kristy no mitatao vovonana. Dikan'izay asika zao ao anatin'ny contexte après Jesosy Kristy niakatra tany an-danitra nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe mikisaka izay mitatao vovonana izay. Dia may manantona ny obscurité isika hiditra amin'ny alina. Teo anefa ilay Tesalonianina voalohany vakitsika dia hoe ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Zany hoe may manantona ny contexte andro fiavian'ny tompo io zany tsika. Confirmer ny herin'ny soratra masina ao anatin'ny fizarana ny tenako zay. Dia isika izany eto amin'ny tendrin'ny fahefatra ity rahalahy, ranabavy, zoky zandry izay manao ny sitrapony ndraiky izay any an-danitra. Izy ny rahalahiko sy ranabavy koa tsy ahatratranareo izany andro ny mpangalatra izany. Tsy ahatratratsika izany obscurité izany. Izany hoe raha miresaka amin'ny alalan'izao tambatsotra izao zany ny tenako. Dia miresaka amin'ny olona misokatra maso, olona conscience consciente ao anatin'ny contexte hoe le taux sur le serra miatery ny fahafahana rehetra misitraka na ara-nofo na ara-panahy ara-tsaina mivelatra sy ao anatin'ny antsoina hoe légitimité sy ny égalité sy ny ao anatin'ny antsoina hoe herin'ny filanzon-tsara. Dia conscience consciente isika fa misy andro ny tompo izay manantona, misy obscurité izay hanarona sy hifehy amin'izao tontolo izao. Ao anatin'ilay douleur de l'enfantement isy fahaterahan'ilay zaza izay efa teraka roa arivo taona lasa izay fa ho avy indray izy tsy zanak'ondry misy clé maintsony, tsy misy clé maintsony fa lio an-tsoda. Dia hiditra ny contexte fanjavonana hatrany hatrany isika dia miaraka amin'izay misy mpino zany resahako eto misy mpino misokatra maso miaraka amiko eto misy mpino conscience consciente manao ny sitrapony iray izay any an-danitra mifampahery rahalahy ranabavy eo amin'ny tompo eto amin'ny pejy tonga saina manana fahatsapana ao anatin'ity contexte hoe le taux sur le serra ity fa misy andron'ny tompo izay manantona misy obscurité izay hitoetra eo ambonin'izao contexte ianatsika zao hoe le taux sur le serra izao. Resatsika vetivety ity resaka douleur de l'enfantement ity raha
betsaka ny toko sy andinina izay manambara azy io fa tiako vakinao any apokalipsy toko faharoa folo any amin'ny apokalipsy toko faharoa folo dia contexte an'ilay vehivavy mitafy masoandro andao mety retika vetivety zay apokalipsy 12 apokalipsy toko faharoa folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny vehivavy mitafy ny masoandro izay nentin'ny dragona. Ary misy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro ary volana eo ambany tongony. Ary ny volana eo ambany tongony ary misy saro-boninahitra kintana 12 eo amin'ny lohany sady bevoka izy. Hita amin'ilay resaka douleur de l'enfantement isika io ary mety zaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Parabola no vision hita amin'ny jaune eto zany hoe sady parabola no fahatanterahana ao anaty vision. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka endro nisy dragona mena lehibe manando fito sy tandroka 10 ary misy diadema 7 amin'ny lohany ary ny rambony dia manala ny ampahatelon'ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany ary ny dragona mijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Ajanontsika eo ny famakina afaka toizanao ny famakina ny amin'ny contexte vehivavy mitafy masoandro izay enjehiny dragona araka ny soramandry eo ambony eo azavaiko vetivety iza moa ilay vehivavy mitafy masoandro eto. Ilay vehivavy mitafy masoandro eto dia manambara ny Israel na ny fiangonana novidian'Andriamanitra ny vahoaka hebreo. Ary mamaky isika any ambanimbany any dia misy vanim-potoana na fenina io vehivavy mitafy masoandro io rehefa teraka ilay fahaterahana ilay teraka ao amin'ny contexte ny apokalipsy toko faharoa folo io dia mizaraka lay tokan'Andriamanitra totoa Jesosy Kristy dia lay fanafenana Jesosy Kristy lay aspiré niakatra tany an-danitra indray. Raha mamaky an'io apokalipsy toko faharoa folo ihany koa sika dia misy an'ilay dragona manana tandroka 10 amin'ny lohany ary diadema 7 dragona fatatsika ny maza-dragona ao amin'ny soratra masina. Lay tandroka 10 dia lay fotom-pisaina mpanohatra. Ary raha mamaky ny testamenta taloha isika dia mahita an'ireny le hoe Jebosita, ny Etita, ny Evita, ny Amalekita, ny Amorita sy ny sisa rehetrarehetra. Ireny firenena ireny lay esprit mpanohatra sy mpanenjika ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoanany zay le ambarany boky mitoroteny hoe tsy misy zava-baovao ety ambony tany fa ny taloha ihany no miverina. Dia ireny esprit mpanohatra isapoky sy isa-pirenena isan-karazany reny no mondialisé ary tanteraka amin'izao vanim-potoana ianantsika izao Frantsay, Sinoa, Russia, Ukraine, G7, Anglo-Saxon, G20, ny Europa sy ny sisa be da be ny Persa, ny Maghreb sy zay tafiditra ao anatin'ilay diadema eo amin'ny loha zay le hoe diadema eo amin'ny loha esprit. Zay raha zavaiko tsotsotra ity apokalipsy toko faharoa folo ity dia anohatra sy ikendra izay manana ny rariny sy ny hitsiny que ce soit inspiration divine tafatoetra ao amponin'ny olona anankiray na ny famarina ny filazantsara. L'inspiration divine dia image reflété ny fahendren'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana na ihany koa mitondra mihitsy ny herin'ny filazantsara tahaka ny hoe persécution mivantana na akolaka eo amin'ny mahampino an'ilay olona. Dia nafenina ilay vehivavy mitafy masoandro raha mijery ny contexte isika amin'izao vanim-potoana izao dia nisy fotoana ny Israel nafenina tao amin'ny tontolon'ny filazantsara tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy volonté divine izay ary permissive avy any an-danitra mihitsy mba hahafahan'ny filazantsara tanteraka ny faminanena
malala izy raha ny fifidianana fahavalo kosa izy raha ny filazontsara. Dia ho fantaterahan'ny contexte eto amin'ity apokalipsy toko 12 ity afenina na fenina tao anatin'ny filazontsara ny Israela, tsy nomena toerana mihitsy tamin'ny filazontsara ny Israela. Fa raha mandinika isika amin'izao vanim-potoana izao dia manomboka ny reveil ary betsaka ireo judaïsme atokom-pinoana na jiosy na Israela no efa manomboka amin'ny reconnaître izay ilay reveil izany hoe efa miverina amin'ny rétablissement ny herin'ny filazontsara sy miverina ho amin'ilay fahaterahana indray ilay zanakalahy tao amin'ilay vehivavy ny tafy masoandro Jesosy Kristy teraka tao amin'ny Joda, tao amin'ny Israela, tao amin'ny vahoaka Hebreo, avy amin'ny jiosy ny famonjena, miverina amin'izay contexte izay indray isika. Fa miaraka amin'izay dia misy an'ilay dragon manana an'ilay esprit diadema nambara amin'ny bokin'ny apokalipsy teo esprit isan-karazany ilay nitany saintsika tany amin'ny fanazavana vao tsy ela teo hoe Jebosita, ny Amalekita, ny Hitita, ny Vita mondialisé amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny esprit sinoa, ny esprit Sri Lankais manandevony gasy, ny esprit karana sy ny sisa rehetra izay esprit mpanjanaka dia eto mipetraka ny contexte legiona. Legiona dia esprit arivo, roa arivo, telo arivo minimum. Mitoetra, mivondrona dia izay ilay préfiguration métaphore-n'ilay zavatra nambarantsika teo hoe Jebosita, ny Hitita, ny Amalekita, ny Evita, ny Amorita sy ny sisa rehetra nanohatra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izay. Mazava iny apokalipsy toko 12 ao anatin'ilay douleur de l'enfantement isika. Ho iateo hoe ny travail dia miteraka fanaintainana be mihitsy ho an'ny reny izay mitondra vovoka hatrany amin'ny fiterahana ary ny zaza teraka dia mitomany. Hitantsika ny arahantsika nahita fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ara-nofo tetỳ tany dia tsy fiadanana fa nameky sary an'izay tomany izay hatreo amin'ny hazo fijaliana na dia zanaky ny avy indrindra ary izy. Inona ny tinambara amin'izay? Ao anatin'ny douleur de l'enfantement isika. Isika sy ny fiainatsika ao anatin'ny sujet hoe le taux se resserra ity dia manambara an'izay fijaliana ao anaty travail izay. Efa misy dragona manodidina atsika manana an'ilay esprit Jebosita, Hitita, ny Evita, ny Amorita, ny Amalekita sy ny sisa rehetra izay mondialisé sy déguisé Europe, vazaha, sinoa, Senegal, frantsay tsy fantatro izay mpanandevo araky ny esprit anandevozany ny firenena sy zasinao. Dia ianao ilay manana ny esprit zanakalahy tokana Jesosy Kristy, isika dia miaina an'izay efekozany hoe le taux se resserra izay voatery ao anatin'izay douleur de l'enfantement izay izasy anao ary izay no zaraiko aminao, izay no ampahafantariko anao. Za zany eto amin'ity petsy ity anio atao anatin'izao loahevitra hoe le taux se resserra izao dia tsy mitory sy tsy miteny tahaka ny fitorin'ny olona sy ny fitenenan'ny olona. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Eto ny ampahafolo karena anareo dia hovaiko midanadana ny varavaran'ny lanitra, ampidinako fitahina mananambiampy sy ny sisa rehetra izay ahafahanao manana ny pensée positive araky ny toko sy andininy afaka raisina be da be ato amin'ny filazontsara. Fa androany zany dia manao rappel aminao sy mampatsiahanao ny amin'ny hoe le taux se resserra. Tsy ho tratra ny andron'ny tompo ianao. Obscurité
lay aizina, lay dragona efa manodidina miaraka amin'ilay esprit mpamono, mpandrava, mpandringana atao amin'ity contexte apokalypsy 12 rahalahy ranabaly. Eo indrindra no anetanako anao hoe aiza ho aiza ny stabilité anao manoloana ny contexte hoe le taux sur SR. Aiza ho aiza ny ara-pananao, aiza ho aiza ny fahonona-tena anao, zava-dehibe izay resaka hoe fahonona-tena izay. Raha misy mi-influence anao, andao sika ho ary, andao sika metraka ny anina, andao sika ho iady ho amin'ny tsirarina sy nitsina, za tsy miteny hoe tsy tsara izany rehetrarehetra izany. Fa ny position anao sy ny fatsapatenanao manoloana ny herin'ny filazantsara, miorina eo ambonin'ny vatolampy ianao Jesosy Kristy. Ho avy tapoka ny andro ny tompo. Araka ny fanazavana ny tondratsika fanazavana teo dia manantona le obscurité isika. Isambatan'olona zay dia mianjera amin'ny isambatan'olona amin'ny fotoana ianjerana. Fa ny contexte biblika dia tsy lavitra ny obscurité isika, tsy lavitra ny grande tribulation isika, tsy lavitra ny fanjavonana fambakarana isika, araka ilay Tesalonianina voalohany 4:4 5 nifakitsika teo. Raha lasy ranabavy le taux sur SR. Ny zavatra misy eto amin'ny firenena be da be isika kristianina no influencé satria tsy manana n'ilay équilibre stabilité amin'ny Jesosy Kristy sy ny filazantsara amin'ny mouvement politique na tsy mouvement politique. Tratran'ny antsoina hoe manipulation isika amin'ny resaka médiane, réseau sy ny zavatra ohatran'izany. Ekeko, je suis d'accord à 100%, mabetsaka ny zavatra tsy ara-drariny, tsy araka ny hitsiny, tsy ara-dalàna, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Eo amin'ny firenena malagasy, manapatra ny sinoa, manapatra ny mpanambola, manapatra ny mafia, manapatra ny tsy manapatra rehetra. Entre parenthèses hoe ny gendarme, ny police, ny sisa rehetra, ny fitsarana, zay manambola, manapatra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Le taux sur SR, izay la esprit dragon manodidina. Apokalypsy 12. Ka izazany eto dia mampita afatra amintsika. Ary mametraka ny fanontaniana hoe ahoana ny position anao, ny anjara-toeranao par rapport amin'ny herin'ny filazantsara. Zava-dehibe izay fanontaniana apetrako amin'ny tenako sy apetrako aminao zay. Satria izay no antoka ahafahanao miampita makany amin'ny fiainana manakizay, ahafahanao manana assurance ny amin'ny vie éternelle, ahafahanao misitraka ny fanjavonana fampakarana. Dia influencé ho iaho azo mpanahy isika hiparticiper amin'ireny acte be da be isan-karazany ireny. Za tsy miteny hoe hojerena fotsiny ve, za tsy miditra resaka politika ary tsy miresaka politika, fa ny herin'ny filazantsara no izahako apetraka ao anatin'ny événement misy ao anatin'ny loha hevitsika hoe le taux sur SR. Hojerem-potsiny ve ny zavatra ao ambarako atsika dia toko sy andiny eo amin'ny baiboly, ny Efesianina 4:12. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mitolona amin'ny ennemi invisible. Ny mpanjaka, ny mpanapaka an'izao fahamaizanana zao, ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dikan'izay ianao zany na hetsika anohatra ny tsirary ny lanja sora-baventy anao bloc de foule, ifanandrana amin'ny gendarmerie, ifanandrana amin'ny militaire, ifanandrana amin'ny mercenaire, andatsaka ny anao sy ny rahanao. Deja zava-poana zany tsy mitondra vokatsoa fa matimaty foana lasa sorona, ary tsy martiora fa lasa sorona. Zay sorona izay misy heviny ngezabe zay côté spirituel, satria lasa any amin'ny satana ny raha atsika. Rehefa tsy vision avy amin'Andriamanitra le izy, rehefa tsy fitaria fanahy masina le izy, dia ny Efesianina 4:12 hoe ny ennemi atsika dia ilay legiona ennemi invisible. Raha mamaky an'ilay apokalypsy 4:12 sika dia misy an'ilay apatelo nikitana ny démonie any amin'ny filazantsara dia hoe ary nozongozonina ny herin'ny lanitra nikitana iraraka, zany hoe iraraka ny démonie. Ireo lay mpanjaka ny fahamaizina
ireo no mahazo permission ary manana ny autorité tonga acteur amin'ity sujet atsika hoe le taux sur le ity permissive avy any an-danitra ny zavatra misy ho fahatanterahany famarina ny soratra masina ny faminanina apokalipsy 12 dia miaraka amin'izay satria izao taranaka izao ty vola ty abomination ty fametavetana ty zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia saborin'Andriamanitra ny toe-pon'ny olona iny ny toe-pon'izao taranaka izao ny toe-pon'ireo mafia ny toe-pon'ireo mpanambola ny toe-pon'ireo secte on dérive isan-karazany ao anatin'ny faux prophétie sy ny fampanantenana ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ny manipulation amin'ny alalan'ny positivisme sy ny développement personnel sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany dia ireny zavatra rehetrarehetra ireny no miara-miasa atateraka sy asoa rehetra tian'Andriamanitra ao anatin'ny contexte le taux sur le manana ny équilibre Jesosy Kristy ka tsy maintsy misokatra tsara ny masonao ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa tsy ho mpanara-drenirano ianao ny émotionnao sy ny sentim-ponao ny anentsikanao dia lasa sorona lasa victime ny amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa lasa acteur ao anatin'ity hoe le taux sur le ity prédestiné tahaka ny Jodasy zanaky ny fahaverezana isika averiko tsara fa ny ennemi atsika dia ennemi invisible ary ny contexte misy atsika atao amin'ity hoe le taux sur le ity lay fietsehana que ce soit rivotra politika na tsy politika vidim-piainana inflation ny pandémie na tsy pandémie sy ny zavatra ohatran'izany dia permission avy any ambony daholo reny permissive dia ireny no mihetsika zay ilay douleur de l'enfantement dia ilay esprit légiona ennemi invisible fanaratsy ny amin'ny rivotra Efesiana 4:1 izy io mihetsika isan'andro isan'ora io dia anetanako anao aoka ianao ao ny tena sy petraka tsara amin'ny herin'ny filazantsara ipetraka eo amin'ny équilibre vatolampy Jesosy Kristy fa izay ihany no lala tokany ahafahanao mahita échappatoire atao anatin'ity sujet hoe le taux sur le ity amen. Ny Luka 9:20 dia toy ny fahadisom-panantenana nanambarany Jesosy Kristy révélation anankiray izy io sady faminanina ihany koa hoe raha ho avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany va izy monsieur rapproché an'ilay contexte fahaterahan'ny zaza tao amin'ilay vehivavy mitafy masoandro isika izay efa teraka tamin'izany vanim-potoana izany fa hiditra amin'ilay fiverenan'i Jesosy Kristy tompony tompo mpanjakany mpanjaka amin'ilay endrika lio any Joda indray isika dia izay naissance izay fahaterahana izay aorian'ny contexte fanafianana an'ilay vehivavy mitafy masoandro Israël proclamé asenao ihany koa afenina anatin'ny filazantsara afenina eo ambany fiarovan'i Jesosy Kristy belabe ny interprétation azo ambara amin'izay dia mampahiry antsika fa io fiavian'i Jesosy Kristy io sy ny fietsehan'ilay dragona esprit invisible ennemi invisible Efesiana 4:1 miamahery vaika ireo travail ireo dia izay no mahatonga ny contexte hoe le taux sur le iainako sy fiainatsika amin'izao vanim-potoana izao ka mampahery anao hitazona ny équilibre efa nitazoman'i Jesosy Kristy anao sy ny orenanao nahatonga anao mpino aoka ianao iretareta amin'izay angatao amin'ny tompo Jesosy foana ny afo ampiretareta an'izay ao anatintsika ahafahantsika manana fanantenana mirehitra atao anatintsika assurance antoka ary finoana tsy maty fanilo ahafahantsika mipanjana foana ny
sitrapon'Andriamanitra. Raha fitianiko vetivety any zavatra nyresantsika teto a dia ny sujet de hoe le taux sur resera, izay hoe le taux sur resera izay a dia fietsehan'ny zavatra misy eto Madagasikara, manome image izao tontolo izao ny inflation partout, ny tsy fisian'ny asa, ny fateren'ny fivavahana ary ny firoborobon'ny secteur isan-karazany izay en derive fivavahan-diso, ny herim-pamoretana isan-karazany le taux sur resera, ary miamahazo vahana sy miamanjaka ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny tsy araka ny lalàna, ny tsy araka ny hitsiny légitimité sy ny égalité, le taux sur resera. Fa izay zavatra izay dia miprocure manambara, miprédire ny contexte douleur de l'enfantement, ary azadino fa tsy maintsy ho tsarain'Andriamanitra izay no atao fanantenana ireo mpampijaly sy mpampaolo rehetra, ireo esprit dragona rehetra, satria izay ilay contexte nalefa n'Andriamanitra ho andevo ny zanak'Israely efa-jato taona teo ambany vahon'ny Egyptiana. Zanak'Israely miprocure asy ianao mpanara-diny sitrapon'Andriamanitra le taux sur resera, dia ao anatin'izay contexte izay ny fijalianao, ny fijaliako, ao anatin'izay ny fahoriko sy ny fahorinao, ao anatin'izay andevo izasy ianao aty ampitan-dranomasina ao Madagasikara, ao amin'ny tany ny tena, dia mbola andevoziny ny hafa firenena, andevoziny mpanandevo, andevoziny mafia, andevoziny mpanambola, andevoziny mpanao politika sy ny sisa rehetra, le taux sur resera. Fa isy fahaterahana, révolution, isy naissance ho avy lay leo an Juda, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, anafaka atsika ao anatin'izay. Dia izay fanafana izay no misy sofla tsapany démonie sy reniny démonie, ary mahatonga azy mierina, satria fatany fa kely sisany andro. Tahaka n'ilay contexte anafaka ny zanak'Israely Mosesy, sofla exode dia mamahery vaika, fa mbola Andriamanitra ihany koa ny contrôle n'izany rehetrarehetra izany, na mafisin'Andriamanitra ny fon'ny Egyptiana, na mafisin'Andriamanitra ny fon'ny Farao, dia miamahery vaika le taux sur resera, izay fanandevozana izay, miamahery vaika izay fampijaliana izay, miamahery vaika izay fampahoriana izay. Dia izay ny contexte iainantsika amin'izao vanim-potoana izao, hoe any aminao ny rariny, any aminao ny hitsiny, any aminao ny fahamarinana, any aminao ny l'égalité, ny légitimité, any aminao ny filazon-tsara, kanefa ianao voatsindry, kanefa ianao andevo, kanefa ianao ampahoriana, kanefa ianao ampijaliana. Tazomy ny fanantenanao, zay ny tsy maintsy anananao équilibre amin'i Jesosy Kristy, ho avy tsy ho ela lay lio an Juda, ho avy tsy ho ela lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, hitondra ny délivrance, ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa izasy ianao. Ataovy ampy ho aiso anao, ampy anao proclamer mihitsy lay fanambaran'ny Paoly hoe ampy any fahasoavanao, ampy ho anao ny fahasoavako. Hoy Jesosy Kristy tamin'ny Paoly, lay fanahy masiny, lay fanomezam-pahasoavana, lay talenta no meny atsika, ny filazon tsara ny soratra masina no meny atsika, ny raha nalatsany teo Golgota, ampy ho atsika ny fahasoavana. Raha soatsika rehetra dia mankasitraka betsaka atsika izay nanaraka ny mivantana isika izay meno en différé ihany koa. Misaotra Tompotry Jesosy ny amin'ny fahafahana mbola nizara, misaotra ny amin'ny loahevitra le taux sur resera miatery ny zavamisy manery ary manindry pression sy manandevo mampahory. Fa izay kosa dia mitazona ny antoka, mitazona ny assurance, mitazona ny hery fanahy masina, fanilo sy hazavana no menao anay, ahafahanay mahita équilibre sy fijoroana atao anatin'ny contexte le taux sur resera, ao anatin'ny zavatra izay manandevo sy mampahory anay. Taio ny ankoronanay, taio ny fiainam-pananay indrindraindrindra, taio ny personnalité anay, taio ny caractère anay, taio ny âme sy ny émotion anay. Aza vela isy raraka tany Jesosy Kristy fa aoka tompo ianao hitranspierse any amin'ny tsokanay sy ny cellule anay, any amin'ny momba anay madinika rehetra any, ny rahanay, ny système nerveux anay rehetrarehetra any, mba ho réflexe manatanteraka ny sitraponao manoloana ny contexte le taux sur resera izay amin'ny endriny maro
amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na conscient na tsy consciente dia ianao no manapa-kevitra sy mifehy ny zavatra rehetra ao anatin'izay contexte izay. Ny aja sy ny dera dia manao irery ihany raitsy toy ao Elohim ary ny anaran'i Jesosy Kristy no proklameko an'izany vavaka izany. Zay fa mampahery antsika rehetra manoloana ny zavatra misy manoloana ny rivotra sofla politique ao anatin'ny douleur de l'enfantement na tsy ny sofla politique ihany koa fa ny sofla social, ny tsy fisinasa, ny tsy fisimbola, ny zavatra rehetrarehetra izay miatake, mitouche ny amomatsika, ny fotsika, ny votsika, ny any amin'ny fatsapatsika lalilany le plus profond zany dia tena mampahery antsika ary mahereza mivavaka, mahereza mifikitra amin'Andriamanitra, mahereza mibanjana ny sitrapon'Andriamanitra fa ao ihany no esapatoire ao antsika izay tsy ananany Satana accès ary io no hevitra masina natokan'Andriamanitra ao antsika hitafatsika aminy. Izay contexte izay hoe vavaka, fiderana, vakitena, fifampizarana tahaka izao tsy misy afa-tsy izay. Aoka ianao tsy ho influencé, aoka ianao tsy mpanaratra endrano an'izao tontolo izao fa mpanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mpanaratra endrano ihany koa fa na hoe influencé atao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra fa kosa tena hoe olona ao anaty relation, olona ao anatin'ny intimité piny, tena manana fahatsapana ao anatin'ny hoe miaina espérance mihitsy zany mampaherezako anao. Raha soantsika rehetra dia tahin'Andriamanitra manaraka indray makasitraka saika adiniko makasitraka antsika rehetra manaraka ny page YouTube ihany koa tonona amintsika rehetra ny fiadanany tompo. Misy ihany nareo ao voninahitra ao an'Andriamanitra tsy toa tsy zano rahanareo fa ny sitrapon'Andriamanitra. Venao matompoko manaraka indray.